Nehemia, toko fahatelo. Dia nitsanga ny Eliasiba mpisorona be sy ny mpisorona rahalainy, ka nandrafitra ny vavahadiny ondry. Nanamasina azy izy ka nandasaka ny lelam-bavahadiny hatreo amin'ny tilikambo fiambenan'ny Amea ka hatramin'ny tilikambo fiambenan'ny Ananiela no nohamasinina. Ary teo anilan'ireo dia nandrafitra koa ny vatan-dehilahin'i Jeriko. Teo anilan'ireo indray dia nandrafitra koa i Zakora zanak'Imri. Ny vavahady Kazandrano dia narafitry ny zanaky Asena. Izy no nandasaka ny rairainy sy ny lelam-bavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny tsivalakazony. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Meremota zanaky Oria, zanaky Akoza. Teo anilan'io dia nanamboatra koa i Mesolama zanaky Berekia, zanaky Mesezabela. Teo anilan'io dia nanamboatra koa i Zadoka zanaky Bana. Ary teo anilan'io dia nanamboatra koa i Tekoita. Nefa ny olona ambonimbony teo aminy dia tsy nentina mpiondrika ny lohany ho amin'ny fanompoana ny tompony. Ny vavahady taloha dia namboarin'i Joiada zanaky Pasea sy Mesolama zanaky Bezodi. Izy roalahy no nandasaka ny rairainy sy ny lelam-bavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny tsivalakazony. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Melatia, Gibeonita sy Jadona, Meronotita mba amin'ny ponina tany Gibeona sy Mispa, hatramin'ny toerana misy ny seza fiandranan'ny governora ety andafin'ny ony Eufrata. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Oziela zanaky Araya, isan'ny mpaneho volamena. Teo anilan'io dia nanamboatra koa i Anania, izay isan'ny mpanao aro-manitra. Nanamafy any Jerosalema hatrany amin'ny manda lehibe izy. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Refaia zanaky Ora, komandiny atsasaka ireo avy amin'ny faritry Jerosalema. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Jedaia zanaky Aromafa, dia ny teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Teo anilan'io dia nanamboatra koa i Atosy zanaky Asabnia. Ny sasany koa mba amin'ny tilikambo fiambenana misy ny fatana fandoroana dia namboarin'i Malkia zanaky Arima sy Azoba zanaky Pahatamoaba. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Saloma zanaky Aloesy, komandiny atsasaka ireo avy amin'ny faritry Jerosalema. Dia izy sy ny zanany vavy. Ny vavahady makany amin'ny Loasa dia namboarin'i Anona sy ny mponina tany Zanoa. Ireo no nandrafitra izany sy nandasaka ny lelam-bavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny tsivalakazony, ary narafiny koa ny harivan-kibo amin'ny manda hatramin'ny vavahadin-jesika. Ny vavahadin-jesika dia namboarin'i Malkia zanaky Rekaba, komandiny faritry Bety Akerema. Izy no nandrafitra izany sy nandasaka ny lelam-bavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny tsivalakazony. Ny vavahadin-doharano dia namboarin'i Saloma zanaky Kolaoze, komandiny faritry Mispa. Izy no nandrafitra sy nanafo izany ary nandasaka ny lelam-bavahadiny
mba amin'ny hidiny sy ny tsy valakazony ary narafiny koa ny mandany fary Siloa teo anilan'ny sany mpanjaka ka hatrany amin'ny tohatra midina avy any an-tanànan'i Davida. Teo anilan'io dia nanamboatra koa i Nehemia zanaky Asboka kaomandy ny atsasaky ny faritry Betizo hatreo amin'ny tandrifin'ireo fasan'i Davida ka hatramin'ny fary izay natao ary hatrany amin'ny trano lehilahy mahery. Teo anilan'io dia nanamboatra koa ny Levita dia i Rehoma zanaky Bani. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Azabia kaomandy ny atsasaky ny faritry Keila ho an'ny faritra misy azy. Teo anilan'io dia nanamboatra koa ireo rahalainy dia i Bavay zanaky Enadada kaomandy ny atsasaky ny faritry Keila. Teo anilan'ireo dia nisy namboariny Ezera zanaky Josoa kaomandy ny Mispa teo amin'ny tandrifin'ny fiakarana ho any amin'ny trano fitahirizam-piadiana eo amin'ny fiolahana. Teo anilan'io koa i Baroka zanaky Zabay dia nazoto nanamboatra ny ampahany hatreo amin'ny fiolahana ka hatreny amin'ny varavaran'ny tranon'ny Eliasiba mpisoana be. Teo anilan'io koa dia nisy namboariny Meremota zanaky Ori zanaky Akoza hatreo amin'ny varavaran'ny tranon'ny Eliasiba ka hatrany amin'ny faran'ny tranon'ny Eliasiba. Teo anilan'io dia nanamboatra koa ny mpisorony dia ireo avy tany amin'ny tany Lemaka. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Benjamina sy Azoba teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany koa. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Azaria zanaky Maaseia zanaky Anania teo anilan'ny trano ihany. Teo anilan'io koa dia nisy namboariny Binoi zanaky Enadada hatramin'ny tranon'ny Azaria ka hatreo amin'ny fiolahana eo amin'ny zorony. Ary Palala zanaky Ozay koa dia nanamboatra teo amin'ny tandrifin'ny fiolahana sy izay mandroso eo amin'ny tilikambo fiambenana ambony eo amin'ny tranon'ny mpanjaka eo akaikin'ny tokotanin'ny trano fiambenana. Teo anilan'io koa i Pedaia zanaky Parosy. Ny Netinima izay nonina tany Ofela dia niasa hatreo amin'ny tandrifin'ny vavahadin'ny rano Antsinanana sy ny tilikambo fiambenana. Teo anilan'ireo koa dia nisy namboariny Tekohita teo amin'ny tandrifin'ilay mandroso eo amin'ny tilikambo fiambenana lehibe ka hatreo amin'ny mandany Ofela. Hatreo ambonin'ny vavahadin'ny soavaly dia namboariny mpisorona tsirairay ny teo amin'ny tandrifin'ny tranony avy. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Zadoka zanaky Mera dia ny teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Teo anilan'io dia nanamboatra koa i Semaia zanaky Sekania mpiandry ny vavahady Antsinanana. Teo anilan'io koa dia nisy namboariny Anania zanaky Selemia sy Anona fahin'ny zanaky Salafa. Teo anilan'ireo dia nanamboatra koa i Mesolamo zanaky Bereka dia ny teo amin'ny tandrifin'ny efitrano ihany. Teo anilan'io dia nanamboatra koa i Malkia izay isan'ny mpaneho volamena hatreo amin'ny trano Netinima sy ny mpanao vary mandeha dia ny teo amin'ny tandrifin'ny vavahady Mifikada ka hatrany amin'ny trano ambony teo anjorony. Ary ny teo anelanelan'ny trano ambony
teo anjorony sy ny vavahadin'ondry no namboarin'ny mpanevolamena sy ny mpivaro mandeha. Rehefa reny sanibala fa nataonay ny manda dia tezitra sady soritra loatra izy, ka ny omehezany ny jiosy. Dia niteny teo anatrehany namany sy ny miara-milan'ny Samaria izy hoe, inona no ataon'ireo jiosy osa ireo? Aleo tena va ireo? Moa avela hiasa va ireo? Ahavony zavatra atao fanatitra va ireo? Ahatsangana indray andro va ireo? Ahatsangana ny vato avy amin'ny lavenona miavoza va ireo? Ary Tobia Amonita dia teo anilan'ny sanibala ka niteny hoe, na amboaolo aza no miakatra eo amin'izay ahatsangany dia aharavan'ny mandavato ataony. Miaino ry Andriamanitra io, fa atao tsinitsininy izahay, koa atsingerino eo andohany ihany ny latsa-taony, ary aoka ho babo any amin'ny tany izay hababony izy. Aza saronana ny elina ary aza vonoina, tsy ho ao anatrehanao ny fahotana, fa efa nampatezitra anao teo anatrehan'ireo mandrafitra izy ireo. Dia narafitra ihany ny manda, ka tafakambana avokoa hatramin'ny atsasan'ny miakatra, satria nafanafony azy ny olona.